Lafa miovaova tanteraka kosa indray ny torohevitra samihafa ho an'ireo ray aman-dreny amin'izao fidiran'ny mpianatra izao no nifampizarain'ny Prima Baby club androany. Isakin'ny telo volana moa no misy ny fihaonana ary miovaova hatrany loahevitra izay raisina. Isan'ny manahirana ireo ray aman-dreny fa ihany koa ireo zaza ny fampidirana an-tsekoly voalohany indrindra. Mandritra io fotoana io tokoa mantsy no misy ny fisarana lehibe voalohany ary fiovana tampoka eo amin'ny zaza ka mahatonga azy atahotra. Manoloan'izany indrindra dia isan'ny manome torohevitra ho an'ireo ray aman-dreny ny Prima Baby club. Nandritra ny fihaonana androany dia ny loahevitra momba ny fanomanana ny zaza hiatrika ny andro voalohany an-tsekoly sy ny tokony atao rehefa mitomany ny zaza ary koa ny fahampahafantarana azy ny fahadiovana sy fialana amikosha no isan'ny mba toerana. Ny zavatra tokony ho fantatry ny ray aman-dreny zany dia voalohany indrindra aloha hoe ninninona zany zavatra atao na hoatrihan'ireny zaza ireny dia mila fanomanana ara-tsaina, ara-batana, ara-moraly ary ara-pitaovana foana ireny zaza ireny hiatrehana an'ireny trangan-javatra na hoe fisarahana ho any an-tsekoly na hoe ialana ankoatra ireny zany dia mila izay fanomanana ara-tsaina sy ara-moraly izay foana. Isa telo volana moa ny fihaonan'ireo mpikambana ao amin'ny Prima Baby club ary misy hatrany hatrany fiarahan-tafy sy fampizarana traikefa amin'ireo matianina momba ny tontolo ny zazakely. Ny Prima Baby club zany nanomboka tamin'ny 2011 dia manana tanjona anankiray dia ny hoe nanampy ny ray aman-dreny amin'ny fibeazana ny zaza madinika vao teraka hatramin'ny 5 taona. Dia manana tanjona lehibe anankiroa ny Prima Baby club dia ny voalohany ny fanomezana torohevitra ho an'ireo ray aman-dreny avy amin'ireo spesialista izay miara-miasa amin'ny club, misy pédiatra, misy psychologue, misy psychopédagogue miara-miasa aminay. Dia ny ray aman-dreny mandritra ny séance zany mahazo torohevitra avy amin'ireo spesialista ireo. Ny objectif anankiray faharoa ihany koa dia ny hoe ny fizarana traikefa entre samy mpikambana satria hafa ihany zany le hoe misy namana hafa mitovy tranga aminao dia mba maivamaivana kokoa zany le izy hoe rehefa amin'ilay resaka fibeazana zaza dia mba hoe misy namana ianao maivamaivana kokoa le izy. Anisan'ny natrehana androany ihany koa ny fizarana loka ho an'ireo ankizy nanao ny fifaninanana ny tsary ny zaza sy ny kilalaony ka izay betsaka mpankafy indrindra tao amin'ny tambazotra tserasera Facebook no nahazo ny loka. Ankehitriny dia efa mahatratra 400 ireo mpikambana ao amin'ny Prima Baby club ary mbola afaka misoratra anarana izay liana amin'izany ao amin'ny tambazotra tserasera Facebook Prima Baby club.